Ny sehatry ny fitrandrahana rena kibon'ny tany kosa nanomboka androany ilay fiaonana iraisam-pirenena mahakasika ny fitantanana ny fitrandrahana rena kibon'ny tany fotoana izay nandinihina ny vokatsoa sy ny lesoka izay sedrain'ity tontolo iray ity tao anatin'izay fiaonana izay fitiny rotsirakoto indray ny amsaran'ny himamirasoanaivo ny antsiprimba avao. Nanomboka ny taona 2024 ny firenena malagasy dia isan'ny mpikambana amin'ny antenimieran'ny arena kibon'ny tany izay ivondrona ny firenena afrikana misa 7. Isa-taona dia misy ny fivoriana mahakasika indrindra ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany ka isan'ny nandray anjara tamin'izany ny firenena malagasy ny tamin'ity taona ity. Ny antony fiaonana moa dia ny ahatomombana ny mety ho tombotsoa sy ny lafiratsiny amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany. Zava-dehibe ngambany tamin'ny fiaonana izay natao tany Afrique du Sud tamin'ny mois de février tadiditsika dia nisy ny fiarahana izany moa amin'dinika tamin'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany amin'ny firenena hafa ary ny tanitsika eto Madagasikara dia hoe mba ahafahantsika izany manatsara hatrany ny fomba fitantanana ny sehatry ny arena kibon'ny tany ka misy tombotsoa maro ho an'ny vahoaka malagasy. Dia izay izany nahatonga an'ity fiaonana ity satria ny chambre des mines de Madagascar izany dia membre n'io association io izay ivondronan'ny firenena vitsivitsy aty amin'ny faritra Afrika misy 9 moa izany zareo ny tonga eto dia hiara-midinika momba n'izany hoe sehatra ny fitantanana ny arena kibon'ny tany izany mba mifanakalo hevitra hoe inona ny misy any amin'ny firenen-kafa, inona ny zava-misy eto Madagasikara ka mba ahafahana izany maka fehi-kevitra iraisana mba samy anana an'izany hoe fampandrosoana maharitra izany ny firenena rehetra eto Afrika amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Efa misy eto toerana ny politika nasionaly momba ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany araka ny nambaran'ny minisitra ary ny tanjona voalohany amin'izany dia nisy ny fanarahan-dalàna mba hisiako ny amin'ny arikarena eto toerana izany fitrandrahana izany. Ny anisan'ny zava-dehibe amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiaonana toy izao dia ny ahafahana mandanjalanja ireo tombony ho an'ny firenena indrindra eo amin'ny ara-bola sy ny eo amin'ny toe-karena ankapobeny. Eo ihany koa ny fijerevana ireo lesoka sy izay mbola azo harenina amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany.